Fahalomirapa-tsika tsirairay avindray tatry ty laby maraina fa 20 volana jiony ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny anio ary raisintsika fifaliana ho lehibe hatrany zany satria manana an'Andriamanitra tokoa isika. No inderatsika ny amofinainan'io dia efa afaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo vempisaoranao izay satria avy aminao ny herinay ary misaotra anao tokoa satria mahatsiaro samatra tokoa izay manana anao. Mitezana Tompo hiasa amin'ny fiainay tsirairay avy ary koa mitezanao hamoky zavatsoanay hatrany. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Mba teny mofinainantsika androany dia manao hoe mahafohy tombotsoa mba hambabona fanamaro. Narena ny Filipiana 4:4 sy ny 7:7 manao hoe mahalala hety aho ary mahalala hitombo na aiza ary na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana aho ary hanambe sy alahelo. Mainy zavatra rehetra aho amin'ilay papahery ahy. Amen. Nandritra ny fotoana rehetra no nitadiavan'ny Satana hanakatsakana ny ezaka tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ka nampidirany toe-tsaina kirina amin'ny heviny toy izany hatramin'ny andron'ny réformation izay nitotosan'ny Wycliffe zany sy Luther ary maro hafa koa izay fitahiana ho an'izao tontolo izao noho ny herim-pinoany ny fanelatra mandrakariva tamin'ny hafetsen'ny fahavalo izay nitarika ny olona ho amin'ny zotim-potafahoatra sy tsy voalanjalanja satria nahitany saina izay tsy manana fahamasinana izy ireo. Misy olona sasany diso fihevitra ka nampianatra fa mba hahatratrarana ny tena fahamasinana ozy izy dia tsy tokony raha mihitsy ny momba ny eto amin'ity tany ity ny saina hany ka nahatonga ny olona nandrain'izany fampianarana izany tsy hiasa mihitsy. Misy koa zao olona izay sy tokan'ny teny sasany amin'ny soratra masina ka mampianatra fa tena fahotana mihitsy ozy izy miasa ka ny kristianina hony dia tsy tokony hevitra ny hikatsaka fiadanana eto tany na ho an'ny tena na ho an'ny ankohonany fa natokana ny fiainana manontolo kosa ozy izy ho amin'ny zavatra ara-panahy. Nanohatra n'izany ny fampianarana sy ny ohatra nasehon'ny apôstôly Paoly. Raha namango voalohany an'ny Korinto ohatra izany ny apôstôly Paoly dia tafalatsaka teo anivon'ny vahiny izay nanana firehan-tsaina hafahafa. Mpanjara kinga tokoa manko ireo Grika izay nipetraka teo amoron-dranomasina. Efa ela no nanazarany tena izay hanao raharaham-barotra mahomby ka nanjary nino izy fa araka an'Andriamanitra ny fahazahoany tombony ary mba hahazahoana vola hono dia samy azo atao avokoa na ny mitady an'izay hampahamarinana na ny mampiasa fisolokiana. Nampahafantarina ny Paoly izany toe-tsaina izany ka dia nataony izay tsy heveran'ireo azy ho nanao ny fitorenany filazantsara azahoana harena ho an'ny tenany. Rariny ny nampirisihan'ny Korintianina hanohana azy kanefa vonona ny tsy hanao an'izany fitakiana izany izy mba tsy hometsiny ny asan'ny kelezanaina sy ny fahombiazana azo ny teo amin'ny fitorenany filazantsara ka tsy heveran'ny sasany fa ny azahoany tombotsoa an'ny tenany noho ny toren'ny filazantsara. Mety misy amintsika ihany koa ny mihevitra an'izany azo tombotsoa amin'ny tena ao anatin'ny fizorenan'ny filazantsara aoka ny isika ho volavola ny saitsika ka satria efa mahatsapa tokoa ary mino tanteraka fa efa novonjeny Kristy, efa nahazo ny famonjena ary efa nomeny Kristy izany fitiavany ary izany no manosika antsika hanao ny asany satria izy no naneraka antsika. Amen. Ny Andriamanitra tsara an'izan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ngataka aminao izay Tompo mba avaozanao hatrany. Maro aminay ny mbola ao anatin'ny fisainana amin'ny fahazarana izao tontolo izao kanefa mihitsy matoky izay fa efa ho andalana fanavaozana hatrany rehetra. Meo anay ny fo matoky, meo anay ny faharetana avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen.